Sotra, Monsieur le Président, me fitenen'ny député José avy ao Antsirabe 2. Vato tsindry vato ihany ty Monsieur le Président, mitodika manokana amin'Andriamatoa ministra. Ianao aloha dia ministra izaka antsirany aina ohatran'ny akoho kely fatorana mahazaka satria ny vokatry ny zavatra rehetra ny seho tao aloha dia aty aminao daholo ilay izy metraika ka azagaga ianao raha ohatra ka betsaka ny solombavambahoaka mandray fitenenana mahakasika an'ity satria tsy izoviana amintsika fa fototry ny fanovana teto Madagasikara dia ny olana ny rano sy ny jiro ka dia izay ny mahasarotiny indrindra ny solombavambahoaka Andriamatoa ministra. Antsirabe faharoa manokana tsy dia manana hoe toerana maro be zany efa isiny jiro amin'izao fotoana izao na zany na tsy zany aza nefa dia tsara ny mampahalala anao Andriamatoa ministra fa Antsirabe faharoa dia manana sorsa maromaro vakina karatra aloha resahako manana efatra varavarakeliny dia ao zany photovoltaïque ao Avinankarena, ao ny Tozy Green hydroélectrique, ao ny parc solaire aty Ambomandroso ary ny aty Benja hydroélectrique ihany koa. Iverenako manokana ilay any Sandvotra zany zay any Edelec taloha dia niova Tozy Green. Tao anatin'ny cahier de charge tamin'io tamin'izany fotoana zany tamin'ny tokanana azy dia hoe tsy maintsy asiana jiro ny commune Lalovana. No tanterahana ny tao Sandvotra tsara Sandvotra manandona fa i manandona kosa dia voadingana amin'izao fotoana izao efa misy ny installation na poteau sy ny fil rehetra ao manandona amin'ny branchement na jiro mora fa ny angatahana zany raha mbola tsy andeha izy io dia ny hoe lay cahier de charge taloha zany mba ho appliquena zany zay fifanarahana izay. Manarak'izay Andriamatoa ministra dia mahakasika indrindra ilay hoe ela be zany ilay fanaovana installation na rano. Za manokana mitovy amin'ny député namako tsy nanao intervention mihitsy amin'ny rano fa efa manodididina ny herintaona latsaka eo zany zay nandoavana vola mahakasika ny rano ahiditra ao amin'ny trano fonenako zany fa hatramin'izao dia mbola tsy tafiditra dia miara misofrira amin'ny vahoaka rehetra ny tenako fanontaniana mipetraka hoe inona no olana atsika manana ety fournisseur be dia be izay efa voalaza fa fototry ny olana mampidangana ny vidin'ny jirama zany ireo fournisseur raha zay ny resaka mandeha amin'izao fotoana izao manana ndray tsika maninona no tsy alefana amin'ny jirama zany ny compteur ahafahan'ny jirama mametraka an'izay ho atsika zay nitolona tamin'ny fanovana ny 73 ny député fanovana tamin'izany fotoana izany malala an'izany zay syndicat eo dia nangataka ny jirama tamin'izany fotoana izany mba hitatana ny jirama bebe kokoa zany ny asa tamin'izany fotoana izany ka io hoe raha tsika malala fa dia le prestataire zany ny PDB amin'izao fotoana izao nanomboka tany amin'ny 2009 izy io après ny coup d'état teto Madagasikara ny tena nirongatra be izy io. Fototry ny onana androany satria ianao ministra efa niona taminay teto ianao fa ny fototry ny onana androany dia hoe ireto prestataire reto hitondra fanazavana hoe inona no olana mampidangana ny vidin'ny jiro satria raha tany amin'ny 2009 tany angamba ny kohana jiro tamin'izany angamba raha mividy 1 kilowattheure angamba tsika tsy tadidiko tsony dia manodididina ny 250 ariary eo angamba ny tamin'izany fotoana izany zao ny gap zany zao efa tafiditra 450 ariary ny elanela ny ividianana azy sy ny ivarotana azy zany hoe miditra fatiantoka avana ny jirama inona ny solution aingana anatanterahana an'izay miaraka amin'reto fournisseur be dia be reto satria ame ohatra fotsiny inona ny tsy avy tamin'ny mpiasan'ny jirama manao installation ana poteau any jirama fa ilaina prestataire ny ametana zany zay mampidangana anykohan'ny vidin'io jiro io. Noho izany dia everinay fa mila fanovana aingana sy fandraisana anjara aingana monsieur le ministre mahakasika an'izay zavatra izay momba n'le hoe cobran zaraina teo sy le lampadaire zahay moa zany avy any amin'ny fanoherana foana teto nandritra nanomboka tany amin'ny 2009 raha malala zany fa zahay dia tsy mba mibénéficier zany jiro cobran na lampadaire zany nandritra amin'ny fitondrana izay naongana teo fa dia ny tao anatin'ny fitondrana ihany député no zarana zany fa zahay sady tsy voatso tsy nahitan'izany amin'izao fotoana izao monsieur le ministre andro fanovany zao manao antso avy aminao zahay raha mbola misy cobra raha mbola misy lampadaire ao omeo daholo zay député rehetrarehetra eo satria manova fomba fijery sy fomba fiasitsika amin'izao fotoana izao dia atsoa zahay dia mba zarao amin'io mba ho apetrakay any amin'ny commune tsy apetrakay anaovanay ny politika anay fa apetrakay miaraka amin'ny commune miaraka amin'ny tompona andraikitra ny jirama raha ilainy zany mba hanaovantsika mangarara fandro ny fanovany zao satria zay no nitakitsika zay no nataontsika teto dia makahery anao amin'ny ditsy andraikitra mavetratra saninao fa mino fa vitanao zany dia averika indray mandeha mila audit matanjaka sy mahery vaika aingana
mahakasika an'ireto prestatera be deabe rehetra ao daholo ny fimenomenona ny olona rehetrarehetra amin'ity vidin'ny jiro ty makasitraka monsieur le président. Misaotra betsaka honorable, tapitra tanteraka ny 10 minitra anjara fitenenanao.